Ivirenantsika kely ny taranja iraisana ho an'ny taranja baskety no tiana olazaina ao anatin'ny toyan'ny fandarana mahery amin'izao hariva izao. Totosany alarobia teo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalao famarana ny fiadinan'ny tompon-daka regionaly taranja baskety ho an'ny AJF na ny fifaninanana ho an'ireo mpiasa-panjakana izay mikambana ao anatin'izany AJF izany mbola ny namana Norbert Kotomalala ihany nanao izany fanadiadiana izany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina teny. Totosan-droany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalao famarana fiadinan'ny tompon-daka regionaly eto Analamanga taranja basketball eo anivon'ny AJF. Voaosotro tompon-daka regionaly eto Analamanga ny présidansa rehefa nandresy ny université an'Antananarivo manao akanjo fotsy amin'ny sary ho an'ny skats vétéran. Mazava ny fandraisen'ny présidansa tamin'isa 420 teo amin'ny sokajy vehivavy dia norom-bahany MDN MCAM ny amboara rehefa nandresy ny Maep tamin'isa 320 izy ireo teo amin'ny famaranana. Ny adiny lalao hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany saingana tompo teo amin'ny tanjaka ny MDN MCAM. Aspresana dia ifanatin'ny préparation na ny zany mikarakara na ny mpandray anjara fa ny zavatra antsoava atao kotsina ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra zany satria ny championnat national ny karakarana zefy dia efa préparé manatin'ny un an zany hoe sisy tompony anampy ny atleta zany ny tompona ndraikitra rehetrarehetra any anaty ministera zay tompona ndraikitra zay tompona rehetrarehetra zany tokony amena malalaka sy anampy ny mpandray anjara satria indray mandeha sataony any championnat national ny mpiasa-panjakana araka ny tena araka ny resany foana hoe nyty sport d'entretien ty dia apetraka mba ho ijerena ny fahasalaman'ny mpiasa-panjakana satria ny mpiasa-panjakana dia anisany mandray anjara goavana fampandrosoana amin'ny firenena ka raha tsy salama mpiasa-panjakana dia sarotra makanakanisa-tsika ny fampandrosoana ary matetika anatiny dia raha ampatena ty sport miantso ny rehetrarehetra zany mba anampy ny atleta rehetrarehetra any anaty ministera any miantso ny lehibe ny gouvernemanta miantso ny filopirenena miantso ny ministra rehetrarehetra mba anampy ny atletany satria ny mpandray anjara raha fahitany anazy dia efa vonona ry malaelo reo atleta reo raha misy sanatrika ministera ray mety tsy mandevina azy miantso ary manatena zay satria ny sport anisany apetraka atsika amin'izao fanjakana zao ry manatena fanampiana avy amin'ireo ray aman-dreny reo zay. Isan'ny lalao tena niady ihany koa ny famaranana teo amin'ny sokajy zenina. Ny université an'Antananarivo ny amboara rehefa resiny teo amin'ny famarana INFA manao akanjo mena tamin'ny isa 420 no 770.